ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavan'i Jeso Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka anatotosa indray izao fotoam-bavaka izao amin'ity alahady fa 13 ny volana aogositra 2024 ity, alahady fa 12 manaraka ny Trinité izay mbola ibanjina ny FJKM ny lohahevitra hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Entoko ry havana, isika mpino kristiana dia tokony atoky hatrany an'ilay Andriamanitra raitsi-to izay mitantana antsika, mivimbina antsika, mahatoky ny fitiavany, eny hatramin'ny fahafatesana ary, ka azontsika indray ny satroboninahitra dia ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jeso Kristy. Koa andeha ary isika hideran'Andriamanitra itokitsika amin'ny alalan'ny salamo, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka fisaorana sy fiderana. Ny salamo 830 ny andininy 1 ka hatramin'ny 5 no vakitsika. Aorian'izay dia atao ny hira 500 ny andininy 1 ary ny vavaka no amaranana ny fisaorana sy fiderana. Amin'ny anaran'ny Tompo, hideranao amin'ny foko rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina aho, ka hidera ny anaranao noho ny famindraponao sy ny fahamarinanao, fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahianao ka hisy hery ny fanahiko. Jehova, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa handre ny teny vavanao izy. Eny, hihirany amin'ny lalàn'i Jehova izy, fa lehibe ny voninahitry Jehova. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra noho ny tantananao anay teo ambany elatrao nandritry ny herinandro iny. Notahinao zahay, nombanao, navitainay antsaka sy andavany ny adidy amanandraikitra rehetra izay tokony tanterahanay. Misaotranao izay ny amin'i Jeso Kristy izay nanafaka ny aretinay, izay nanasitra nandofinay rehetra, nanome tanjaka hery fahasalamananay. Ary isaoranay indrindranao ihany koa ny tahinao ny fiangonan'i Jeso Kristy eto Madagasikara nandritra ny 20 taona. Afaka nankalaza an'izay tamin'iny herinandro iny, koa dia midera, mankalaza, mameno voninahitra ray eo. Tompo, ankehitriny, manomana izao fotoana izao zahay, hiderananao, naiza toerana misy anay ny tokantrano any dia iompo-po amampanay zahay, ankalaza ny anaranao, ka aoka ny ataonay eto ho voninahitry ny anaranao rery any, ka ianao no hitoetra miaraka aminay hatrany. Aminaran'i Jeso Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, andeha hoelintsika mpanajana ny sitrapon'Andriamanitra ny amintsika. Fa hoy ny soratra masina hoe, matoky an Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao.
maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Aza manaonao endry matahoran' Jehova ka mifadiany ratsy. Ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny lova ho valiny fa manompo an Kristy Tompo ianareo. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny volomberony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ho ataontsika ny hira faharoa ao amin'ny firana FFPM ka ny andininy fahatelo. Rehefa malalo amin'ny Tompo, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Isika nefa manoloana izany dia maniasi, miala ny lalan-dava. Manota isika, malemy isika ko ndeha anatona ny Tompo, ifona aminy amin'ny alalan'izao vavaka izao. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Eo pototry ny azo fijaliana no hitondranay ny tenanay amin'izao ora sy fotoana izao, feno lotom-pahotana raha eo. Maheno ny sitraponao zay, mahafantatra ny lalanao zay, mahafantatra ny didinao zahay. Kanefa tsy manaraka izany fa izay sitraky ny fonay ihany no ataonay. Malemy zahay manoloana ny fakapanahy, malemy zahay manoloana ny rehaka izao tontolo izao. Manota, manao ny ratsy. Tsy tianao manay akory zahay, fa nenjika ara, fa na ratsy, menomenona maloto fo. Tompo, tonga eto zahay amin'izao ora sy fotoana izao mifona aminao. Mangata-pamelana, mibebaka. Diovy zao afa-pahotana sasao afa-keloka. Fantatray fa mpamindra fosy miantry ianao Tompo. Izany no anatonanay anao. Mba tsy isainao eo amin'ny fiainanay ny fahotanay. Mba tsy isainao eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana, eo fiainan'ny fiangonanao, eo fiainan'ny firenena ny fahotanay. Fa ho diovinao say. Misaotra raha eo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, nanaovanay izany vavaka fifonana izany. Amen. Ny hira fahatelo 450 ny andininy fahaefatra no ataontsika mialohan'ny andrenesana ny teny soa mahafaly izay atolotry ny Tompo antsika.
efa nandray antsika ny tompontsika ry havana ka dia andeha hoe notsika ary zao ny teny soa mahafaly atolony ho antsika fa hoy ny teny indray mpimasomonja no nafozako anao fa minindra fo lehibe kosa no ampodiko anao tamin'ny firehetan'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja fa amin'ny fambindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao hoy Jehova mpanavotra anao fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ry havana malala, voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Halleluja. Fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny olona voavela eloka ry havana dia say manambara ny finoany. Ka andeha ho tonontsika izao ny fanekem-pinoana fahaefatra. Mialohan'izay anefa dia ny hira fa 7:3 ny andininy voalohany no ndeha ataontsika. Manambara ny finoantsika ary isika. Manambara ny finoantsika ani Jesosy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny nataon'i Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'i Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Araka ny teny nataon'i Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Tonga amin'ny fotoana makina ny tenin'ny soratra masina isika tompoko. Araka izay voasoratra ao amin'ny perikopa dia ny mpanjaka voalohany toko 7:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 10, Lioka toko 7, toko 7:20 ka hatramin'ny andininy 12:20, Timoty 2 toko 4, toko 7 ka hatramin'ny 7:20. Alohan'izany nefa dia mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, rehefa vory tahaka izao izay mpanomponao dia miteny aminay mandrakariva ianao. Tonga ity ny fotoana izay hitenenanao amin'ny alalan'ny soratra masina. Koa ny teninao no naharin'izao tontolo izao, ny teninao no nentina namonjena anay, ary ny teninao no nitondra finoana ho anay ihany koa. Ny fanahy masina no hanazava ny fo amam-panahinay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahanay toy izany. Amen. Mpanjaka voalohany toko 7:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Ny nandosirany Elia nakany an'hevitra sy ny sehon'Andriamanitra tamin'ny tao Horeba ary nanendrenany Elisa andimby azy. Dia nolazainy Ahaba tamin'ny Jezebela izay rehetra nataony Elia dia namonono ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra, ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Elia hanao hoe hataon'ireo Andriamanitra amiko anie izany. Eny, mihoatra noho izany aza, raha tsy ataoko toy ny ain'ny anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy dia niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy, dia nakamy Berseba izay any Joda, ary ny zatovy najanony tao, fa izy kosa
nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka mipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aok'izay aloha ny aiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara noho ny razako aho. Ary raha nandro natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy, indro nisy anjely nanohina azy ka nanao taminy hoe miarena ka homana. Dia nijery izy ka indro teo anilan'ny lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mahamay sy rano iray tavoara, ary nihinana sy nisotro izy. Dia nandro indray ary afandroa indray ilay anjelin'i Jehovah dia nanohina azy ka nanao hoe mifoaza ka homana fa lavitra loatra ny alehanao. Dia mifoy izy ka nihinana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany aniny izany 70 andro 70 alina izy ho any Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary niditra tao amin'ny zo izy ka nitoetra tao. Ary indro tonga taminy ny tenin'i Jehovah nanao hoe manao inona ty ianao rely dia hoy izy nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehovah Andriamanitry maro, fa ny zanak'Isiraely nahafoy ny fanekenao. Ny altaranao no ravany, ny mpaminanao no vonoany tamin'ny sabatra, ary izao dia izao irery any sisa no sisa, nefa mbola nitady hahafaty ny aiko koa izy. Ho tohizantsika ao amin'ny Lioka toko 7, Lioka toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 12. Ny naneken'i Petera an Jesosy ho Kristy zanak'Andriamanitra ary ny nilazan'i Jesosy voalohany ny amin'ny hafatesany sy hitsanganany. Ary raha mivavaka tao amanginginy Jesosy sady teo aminy mpianany dia nanontany azy izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa aho? Dia namaly ireo ka nanao hoe Jaona mpanao batisa, nefa ny sasany kosa manao anao Elia, ary ny sasany indray manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana. Fa hoy izy taminy, fa ianareo kosa manao ay ho iza? Dia namaly Petera ka nanao hoe ny Kristin'Andriamanitra, ary izy niteny mafy azy sady nandrara azy mba tsy hilazalaza izany amin'olona ka nanao hoe ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy, ka ho lavin'ny olona sy ny loham-pisorona mba hampanora-dalàna sady ho vonoiny, ary amin'ny andro fahatelo dia hatsangana. Ho tohizantsika ao amin'ny Timoty 2 toko 4 andininy 7 ka hatramin'ny 12. Fanaovam-beloma sy hafatra. Mazotoaka ty amiko fangana ianao, fa Demasy efa nandao ahy, satria ty izao fiainan'izao izy ka lasa nakany Tesalonika, Kresika nakany Galatia, Titos nakany Dalmatia. Lioka ihany no ato amiko. Alao Marka ka eto miaraka aminao, fa mahasoa ahy amin'ny fanimpony izy. Tikiko dia nirahiko any Efesosy. Ilay kapoty navelako tao Troazy tao amin'ny Karpô dia eto raha makaty ianao, ary ny boky indrindra fa ireo boky hoditra. Aleksandro mpanevo varahana efa nanisy ratsy abe loatra, ny tompo hamaly azy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny, fa nanohitra fatratra ny teninay tamin'ny nandarako voalohany analatsiny ny tenako, dia tsy nisy nomba ahy, fa nandao ahy avokoa izy rehetra. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy, mba ho tanterahana tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny, ary mba ho resin'ny jentilisa rehetra izany, ary izao no vonjena tao ambavan'ny liona. Ary ny tompo anafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy any amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen.
faly miraba tsika rehetra afaka malala rahatry dia lahady faefatra amin'ny volana aogositra ity ary dia maniry ny fiadanan'ny tompo hitoetra amintsika mianakavy amin'izao fotoam-pavahana imbonantsika ankehitriny izao ny ten'Andriamanitra izay hoentina mampahery ry havako nanakina an-toroteny dia ny Timoty faharoa toko faefatra Timoty faharoa toko faefatra dia ndeha ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faha 120 fakitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Mazotoa akaty amiko faingana ianao fa Demasy efa nandao asa tia izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika, Kreska nakany Galatia, Titos nakany Dalmatia, Lioka ihany no ato amiko. Alao marika ka eto miaraka aminao fa mahazo ahy amin'ny fanompona izy. Afaka malala andininy fahafolo manao hoe fa Demasy efa nandao ahy. Andininy faha 120 alao marika ka eto miaraka aminao fa mahazo ahy izy. Ity taratasy ity afaka malala dia taratasy izay nosoratan'i Paoly mazava ho azy ho an'ny Timoty, ary Timoty moa zanak'i Paoly ara-panala zay ny azo ilazana azy dia nafarany Paoly izy rehefa tao anatin'ny adisatro ny apôstôly Paoly dia nalafatra ny Timoty izy manao hoe tonga avaingana aty amiko ianao, aza miandry aza mitarehitrehitra fa mila anao azao fa zao ny toe-javatra izay misy aty amin'izao fotoana hanoratako aminao zao dia zao Timoty nandao ahy Demasy ary lasa ny Tesalonika izy, Kreska kosa dia lasa ny Galatia, Titosy nakany Dalmatia, tsy misy afa-tsy Lioka sisa neto amiko eto ary eto mba miaraka aminao i Marka. Iny afaka malala no dikany zany anarana be dehibe sy afatrafatra be dehibe zany izay tenen'ny Paoly nampitondraina manokana na nafarana ny Timoty. Demasy efa nandao ahy. Ny zavatra tranga afaka malala dia hitantsika amin'ny eo ambony eo ny andininy fahafito sy andininy fahavalo fa voasambotra ny apôstôly Paoly ary eo am-pigadrana izy. Eo am-pigadrana izy andrao mihitsy amin'ny fotoana io zany any am-pigadrana izy ary miandra ny fanapahan-kevitra ny hoe inona no efa rany. Akabeazany izay rehetra ataontsika hoe manodidina azy dia efa mihevitra fa ho fanamelohanao faty no miandry any apôstôly Paoly. Ary efa vonona ho amin'izany ny apôstôly Paoly, izay no mahatonga ny andiny eo ambony io manao hoe efa niady tsara na tanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana ary trao dia tehirizina ho azy satroboninahitra ny fahamarinana. Dia rehefa nilaza an'izay ny apôstôly Paoly manao hoe efa akaiky fa tonga avaingana ianao, zany hoe eo ambavahaona zany ny fieritreretan'ny apôstôly Paoly ny tenany, ambavahaona ny fahafatesana no ny fanamelohana izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly, ny fanamelohana sy ny fanenjena nahazo azy, ary dia efa eo ambavahaona izy manoratra amin'ny Timoty hoe aingana ianao ento makaty koa Marka miaraka aminao, zarery dia zarery sisany eto dia Lioka, saotry tsy tsatranao intsony ny fotoana izay afatesako na piarana ny fanamelohanahy ho faty. Afaka malala fa zay manaitra indrindra ary ataontsika hoe mampieritreritra dia ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe Demasy efa nandao ahy. Iza moa ty Demasy ty afaka malala? Demasy dia mpiara-miasa akaiky tamin'ny Paoly. Izy rehetra eo dia maro ny mpiara-miasa tamin'ny Paoly ataontsika hoe 7-8 zareo rahalahy: Paoly, Silasy, Barnabasy, Demasy, Lioka, Titosy, Timoty ary Marka na Jaona Marka zay nanoratra ny filazantsara do ampilatanantsika io. Dia reo zany matetika mpiara-miasa ohatrany vitsivitsy, misy koa eo any Tikiko izay nirahina nakany amin'ny fanompona any Efesosy sy ny sisa rehetra. Po zany dia nanana zanaka sy mpiara-miasa. Fa Demasy anankiray amin'ireny
fa izay mampiafaka ny demasy a dia hitatsika ao amin'ny kolosiana toko faefatra andininy faefatra ambiny folo amin'ny filemona ny andininy faefatra ambyroapolo ny tany saint-paul manokana fa hoy izy manao hoe demasy rahalahy demasy mpiara-miasa demasy izay ataontsika hoe tena tahaky ny ray-tapo amin'ny apôstôly paoly. Ary izay mampiafaka ny demasy dia toy ny toeran'ny lioka teo amin'ny paoly no toeran'ny demasy. Isak'izay toerana misy an'ny lioka dia mandrakariva miaraka amin'ny demasy. Lioka izay dokoteran'ny paoly mpitsabo amin'ny paoly, lioka izay dokotera be faneritretena mihitsy ary tsy mba reno mihitsy azy ny feo an'ny lioka fa i paoly no matetika miresaka ny fahatsaram-panahin'ny lioka no ny faneritretena ny lioka. Ary dia matetika isaky miresaka ny lioka paoly dia eo akaikiny eo demasy. Raha dika zany demasy dia olona tena akaikin'ny fony paoly nitokisa amin'ny paoly. Fa amin'ity andiny tompirantana antsika ity toy manao hoe fa demasy efa nandao aho. Ina raha afaka malala natoga ny demasy nandao any apôstôly paoly. Inona natoga ny demasy nandao aho? Teny hoe nandao matoa tena ampiasainy ny teny grika dia hoe milaza fandaozana tsy miverina intsony. Tsy hoe nandao mbola hiverina fa tena hevitra ilay teny dia hoe fandaozana tsy miverina intsony ary fandaozana ao anatin'ny fandaozana olona ho irery ao anatin'ny fangiry firina. Zay ny hevitra teny hoe nandao, zay ny hevitra ilay matoa teny hoe raha dika zany dia hoe fa demasy dia nandao ahy tao anatin'ny fangiry firiko anefa dia nilaozany demasy, tao anatin'ny zavatsarotra anefa dia nilaozany demasy ary nandao ahy izy fa tsy hiverina intsony. Rehefa ko malala nantoga ny demasy nandao dia eo andiny eo ambony io ny hoe tao anatin'ny ady sarotra tany Roma paoly. Tsy zakany demasy zany ny amafy ny fitsarana nahazony paoly ary dia natahotra ny fahafatesana, natahotra ny zavatsarotra demasy satria ao anatin'ny fitsarana eo ampipatorana eo ampigadrany apôstôly paoly hitany masony demasy ny amafiny zany fitsarana any paoly zany. Paoly izay citoyen romanina na olona mitondra ny zopirenena romanina nefa dia mbola hiarana zavatra sarotra sy mafy mioro demasy ary dia nandositra niala hoe eo anao ry paoly, tsy zakako izao mahazo anao zao, tsy zakako izao zavatra lovanao zao, dia namelany paoly ho irery demasy. Afaka malala isan'ny mahatonga ny mpino sasatsasany, mahatonga ny mpino hemitra ry afaka malala dia ny amafy ny zavatra lalovana amin'izany fitoriana ny filazantsara. Betsaka ny mihemitra tahaka ny demasy, betsaka ny mihemitra tahaka ny demasy amin'izany antsoina hoe asa fanontony zany noho ny toe-javatra maro samihafa. Ary anankiray izay mampihemitra ny olona ry afaka amin'itony tony hoe asa fanontony tony dia izao rehefa mahakasika ny fiainana manokana, rehefa mahakasika ny fivelomana, mahakasika ny aina, mahakasika ataontsika hoe izay maha izy azy ny tena manokana lay ako ny fanenjehana dia betsaka ny mihemitra, betsaka ny mihemitra ary isan'izany demasy. Dia izay no ampaizana avako malala manao hoe misy fotoana amin'ny mpanompon'Andriamanitra koa tahaka ny paoly a, misy fotoana betsaka ny ilaozany namany. Na tsy ao lasalamitsika tamin'ity taona tamin'ity volana ity dia fatatsika fa irery inge izy mpiara-mivavaka tamin'ny rahasalama ihany inge ny ampangan-drasalamy hoe ao amin'ny rahasalama ao miprofo ao an-tranony eo daholo miprofo filazana fa kristianina izy, efa mivoaka ny didy fa tsy azo atao mivavaka, mbola mivavaka ihany izy, ao an-tranony eo ny profo, ao aminy eo ny baiboly, ao aminy eo ny kapoaka fandraisana noho zany dia tratrary fa ao izy mpiara-mivavaka taminy ihany. Afaka malala ataontsika hoe ndraindray a ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny paoly dia mety mahatsiaro irery afako, mety ilao zany ny olona ary ndraindray mety ho mpiara-miasa akaiky mihitsy aza no mandao mivadika, tsy mahazaka ny amafiny ny asa, tsy mahazaka ny amafiny ny azo fitsaliana ary dia miala mamela namana ho irery. Afaka malala ho anao mpino dia mampaherenao fa
ny tompo dia tsy mamela ho irerenao. Ny olona mety mandao ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny fizahanytoetra avelan'ny tompo lalovanao tahaka ny lalovan'ny Paoly. Dia izao ny tompo ny tsy mandao, ny tompo ny tsy mandao. Ary ohatra ka sanatria kristianina tahaka ny Demasy ianao, zany hoe kristianina dia ataontsika hoe tsy mahatsapahaka ny finoana, dia ataontsika hoe tsy naharesy fizahanytoetra, ka manjary mora miala mitady tany malemy andrenam-pangady, ka mora miala amin'ny fanompona, mora kivy, mora mangatsika. Ary betsaka revako ny kristianina sanatria mety ho Demasy ny anarany zay kosa tompo tsy ampitondraina zavatra sarotra tahaka izao, aiza ve dia zay rery foana ny manao, zay rery foana manatanteraka, zay mangana sy ny sisa rehetra, tsy vita sony. Oka zay fampabe zay vita zay, aleo ndray mba ho an'ny hafa, aleo zay ho an'ny Tesalonika, aleo zay mba hifindra ry, aleo zay mba hakary. Eo ianao zay foana ve ny mahazo vava, zay foana Tomasy zany mahakristianina zany, Tomasy zany zavatsarotra zany. Reny rehetra reny notsinona hoe Demasy. Ny Demasy dia re kristianina. Raha mpanaraka ny Demasy dia ireo kristianina zay rehefa todo zavatsarotra, rehefa mahita ny zavatsarotra lalova namana izy, dia mieritreritra tsy vitako izao, aleo ahiala, aleo ahiemotra, aleo hiataka. Ary dia ndrandray mody miafinao amin'ny aleo mba hifindra ndraikitra kely, aleo mba hakarikula kely, aleo mba hanao an'izao gady sononao an'izany. Dia soka atao amin'ny azo fijaliana ny teny ray makakory manao ohatra mafimafy izany, ka aleo mba hakarikula kely aloha. Raha nakarekulina kely Jesosy dia tsy voavonjy ianao, fa Jesosy nanao an'izany mihitsy, na inona mafiny dia nitohizany hatramin'ny farany. Noho izany tsy Demasy ianao, aza miemotra mihitsy, na inona mafiny fanompona, na inona zavatra lalovanao, na ianao rery ara sisa, tahaka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe za rery eto sisa. Lioka mbola eo satria dokoterany dia izao za tsy miemotra, fa tehirizina ho ahy ny satrom-poninahitra. Zany afaka malala tsy miemotra tahaka ny Demasy ianao, fa mandroso tahaka ny apôstôly Paoly rehefa ny satrom-poninahitra miandry ianao ny mpanjininao. Dia mampahay anao afaka malala raha tahaka ny Paoly ianao mibanjina ny satrom-poninahitra, mibanjina ny fiainana mandrakizay, efa niady tsara, dia matoky fa tsy irery ianao. Fa nyfaharoa afaka malala izay tenin'ny apôstôly Paoly, fa Demasy efa nandao aho. Dia ino koa ny antony nandaozany Demasy? Faharoa, itenen'ny apôstôly Paoly hoe tia izao fiainana izao izy, tia izao fiainana izao izy, ka lasa tany Tesalonika. Tany Tesalonika amin'ity fotoana ny ratan'ny Paoly ho an'ny Timoty ity dia efa tsisy fanenjehana intsony, efa tapitra ny fanenjehana ny fivavahana kristiana tany Tesalonika. Dia zay natoka ny Demasy naka ny Tesalonika, satria tsisy fanenjehana intsony tany Tesalonika. Fa mihoatra noho zany, Tesalonika dia tanàna ny fahafinaretana, tanàn-dehibe ny fahafinaretana i Tesalonika. Dia hoy Paoly manao hoe tia izao fiainana izao, ka lasa nakany Tesalonika. Namela irery ny fanompona, namela irery ny namana mpiara-miasa, satria tia izao tontolo izao, tia loatra nanakalo ny fanompona an'Andriamanitra tamin'ny fiainana izao tontolo izao. Zany hoe ny safidy zany Demasy mba tao anatiny ihany, mba efa tonga teo ambaravarana ihany, tonga teo ambaravarana fanjakan'Andriamanitra ihany, efa mba nahita soa ihany, nahita ny amamin'ny fanompona ihany, saingy izao tsy naharesy fakapanahy, dia nivery ny lalana indray, ary dia nanaraka izao tontolo izao, izao fiainana izao ny apôstôly Paoly. Rehefa Demasy ake mitovy lalana amin'ny Timote, mitovy lalana amin'ny Titosy, mitovy lalana amin'ny Barnabasy, mitovy lalana amin'ny Silasy. Zany hoe tsy olotsotra mihitsy, fa olona efa manana, efa nyanandrana ho ny epistily Hebreo, ny fahatsaran'ny fiainana, fa izao io fa nihemotra. Dia mampieritreritra antsika raha afaka malala, tsy hoe akory Paoly tsy miteny hoe niala tamin'i Jesosy tsy izay loatra, fa niala tamin'ny fanompona izy, niala tamin'ilay andraikitra tia fiainana izy, ka dia niala tamin'ilay fanompona, ilay andraikitra izay niekeny. Ny fitiavana an'izao tontolo izao rehefa afaka malala dia tsorina, fa rehefa tia izao tontolo izao ny olona dia adininy mandrakarifa na mampanadino azy ny fanompona. Ary
satria rehefa ko malala mbola iaina tsiakehitriny zany a misy mpanompon'andriamanitra namitsoina amin'izany asa fanompony zany, mpitandrina, dikona, mpiandry, pretra, mety misy sanatria mandalo tony ataontsika hoe fizanotoetra ny Demasy tony a, tsy mora akory avako, tsy mora akory ny miazona izany hoe antsony antson'Andriamanitra satria zao tontolo zao maherisetra, zao tontolo zao fakapanahy, zao tontolo zao zavatra maro isan-karazany misitona anao hiala amin'izany fanompony zany. Ary de misy miara tahaka ny Demasy satria tia zao tontolo zao. Reto zavatra telo reto no ataontsika hoe nisy endrika nisehony zany fitiavana n'izao tontolo zao zany raha ohatra ka tazonina fotsiny ihany amin'ny fampianarany apôstôly Paoly tesa ao Tesalonika. Reto zavatra telo reto ilay zao tontolo zao tiaviny Demasy tao Tesalonika rakely indrindra. Voalohany dia izao tanàna ny voly Tesalonika. Ary dia azo atao ty manao hoe fa Demasy nandao ahy ka nandeha nitady vola tany Tesalonika. Isany ataontsika hoe mamatotra ilay avako malala na mitaona ny olona hiala amin'ny fanompona ny fanomeza-toerana ny vola. Ary io ny nafaran'ny tompo manao hoe tsy afaka manompo tomporoy ianareo fa na nareo manompo amin'ny mamona na nareo manompo an'Andriamanitra. Ary betsaka ilay avako malala ny olona ny tsy sa mandray andraikitra anatin'ny fiangonana mitady vola aloha, mbola mitady vola aloha alao aloha zay ho an'ny Tesalonika fa tsy mbola makany am-piangonana. Any Tesalonika fitadiavam-bola, any Tesalonika ny vola mora hita, any Tesalonika sy ny sisa rehetra adiny ny fanompona le avako. Ary tampandeferina mihitsy ny fanompona dia indraindray mitady zavatra anakitakonana ilay Tesalonika, kona ilay Tesalonika hoe ka efa volany ambadika Tesalonika ty resahany atio ka zao ange miery vola ange mifozatry ny fiainana ka inona moko mafanompona konge ka misy vola afako malala io ny apôstôly Paoly ko rehefa tsy mibanjana ny satroboninahitry ny fiainana hovatananao ianao dia Tesalonika no hitanao. Ary rehefa Tesalonika no hitanao voly zay na ianao mijery ny satroboninahitry ny fiainana hovatananao amin'ny fiainana mandrakizay, na ianao mijery an'izao tontolo zao, na ianao mijery masonao any Tesalonika. Ary iny ianao Tesalonika vola zay iainantsika kehitriny ry avako malala zao mondialisation zao zavatra iainantsika zao andro ny vola. Tsy ratsy akory ny vola dia mompo apôstôly Paoly tsy miresaka an'izany fa izao aza atakalo fanompony zany ry avako malala, aza atakalo ny satroboninahitra tenen'ny Paoly manao hoe hatrizao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana. Avako malala tandremo tsy maninona mitady vola ianao koatray inona mo protestantsika toetsaitsika sy toe-panahintsika mihitsy zany fa amintsika ny vola dia vokatra fa tsy tanjona, amintsika ny vola dia fitaovana, amintsika ny vola dia zavatra omen'Andriamanitra, vokatry ny asa, vokatry ny fitahiny, fa tsy tanjona anakalozana ny fanompona sy ny satroboninahitra efa nomenanao ry avako malala tazono mafy fa aza atakalo vola ny Tesalonika tahaka ny nataon'ny Demasy. Azy ilaozana azy na ny namanao mpiara-miasa aminao, azy ilaozana ao anatin'ny ady sarotra izy noho ny vola maika fa azy ilaozana koa ny fanompona an'Andriamanitra noho ny vola. Fa ny faharoatsika zay tany Tesalonika ihany koa ka nahatonga ny Demasy nakany Tesalonika dia zao ry avako malala ny fahafinaretana. Fantatsika tsara ny Tesaloniana dia ty fahafinaretana filaninofo dia io ny teneniny apôstôly Paoly nanafara le lasany Tesalonika izy satria ty le fiainana ny Tesalonika. Mampatsiaro ny vadiny Lota, mampatsiaro any vadiny Lota atao Sodoma sy Gomora zay tanàna ny filalaovana, tanàna ny fahafinaretana, tanàna ny famirapiratana. Zany rehetrany tsy maninona ingeny famirapiratana, tsy maninona ingeny voninahitra, tsy maninona zany fa zao tsy azonao atakalo mihitsy zany, tsy ataonao sampy zany ka atakalonao ny satroboninahitra sy ny fanompona. Fa eto rehefa malala nalaon'ny Demasy ny findro tahaka ny vadiny Lota itsika teo, efa navotan'Andriamanitra hoe melay ianao fa ho rafy Sodoma sy Gomora, ndany ianao miara atao faingana ary aza mierika, midika ny aza mierika dia zao aza mivery ny lalana itsony ianao
rehefa niverina nefa vo nivoaka ny tanàna izy dia nitodika toy ny manao toy ny lalaelo le fahafinaretana atao Sodoma sy Gomora, toy ny lalaelo ny fiainana sy ny fahafinaretana ny enana nandritry ny taona maro tao ny tanàna ny Sodoma sy Gomora mierika. Dia Demasy toy ny tany Tesalonika betsaka ry havako malala ny kristianina sy ny olona mpanompon'Andriamanitra efa nantsoin'Andriamanitra amin'ny fanompona efa tia zao tontolo zao, ary ny maso radera manao fitandroa ny maso any amin'ny satroboninahitra ny maso ilany fa nitongotra kosa makany Tesalonika ihany. Satry azo ny satroboninahitra nefa ko makafy fiainana eto amin'izao tontolo zao, fiainana tany Tesalonika. I Paoly hoe Demasy efa nandao aho. Engany rehefa malala amin'izao fotoana fahatsiarovana tantaran'ny martyra izao. Ny martyra zay nafoy ny ainy fa tsy nakafy zao tontolo zao. Aleony lavitra ny satroboninahitra no ampahatsirovana anao manao hoe aza manao Demasy. Tandremo so mandao ny fanompona noho ny fahafinaretana. Fandray nataontsika fotsiny ny tokantrano ary. Za tsy hamonjy fotoam-pivavahana, za tsy hamonjy fivoriana ny sampana, za tsy hamonjy ny fiheveran-draharaha, za tsy hamonjy ny fivoriana ny sodaparitany, fa za mbola manao sakafo, za mbola manao tsy fantatro mbola andeha hijery fahafinaretana, hijery baolina sa hijery televizion sa tsy ratsy do za rehetra andry avako malala. Matombo men'Andriamanitra anao zany tena nasain'ny tompim-fany no zao ry avako malala. Tsy aza atakalo ny fanompona zany. Aza atakalo ny fanompona izany driavako malala. Fa Demasy zay nandao ny fanompona izy noho ny fahafinaretana atao amin'izao tontolo zao. Mitomboka tsy miteny aminao hoe aza misakafo tsara, mitomboka tsy miteny aminao mihitsy manao hoe matombo menanao ny sakafo, matombo menanao ny fahafinaretana sy zahatra fofalifaly zao tiany ianao ho sambatra. Fa ny tsy tiany tompo driavako malala dia ny anakalozanao azy amin'ny zavatra zay nomeny anao. Nisy zavatra nomeny anao dia ny tsy tiany tompo dia zao lay zavatra nomeny anao ndray no tianao no izy. Tsy tiany tompo zay, tsy akasitrahany tompo zay Demasy. Fa ny fahatelo avako malala tany Tesalonika zay taonany Demasy araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe fa Demasy efa nandao azy satria tia zao fiainana izao izy ka lasa ny Tesalonika. Fiainana iny otsika hoe ny vola, otsika hoe ny fahafinaretana. Fa ny fahatelo lehibe koa rehefa malala zany Tesalonika, tany Tesalonika dia ka natao man'ny olona ny Demasy, ka nataona ny Demasy dia ny fitiavana ny voninahitra tontolo zao. Fitiavam-boninahitra mafy be kely rehefa malala ny azon'ny Paoly zany mpanompo'Andriamanitra zany inge fanafoana tena inge zany fanetretena ary dia zany tsy zakany Demasy miady voninahitra aleo mitady voninahitra ny Tesalonika. Zako Demasy manam-pahaizana, Demasy mahita fianarana, Demasy olona manana zay maha-izy azy, haninona ny etritena, haninona ho amin'ny tombo fanompon'ny mpiandro na mpitandrina na dekona na mpandraifana samin'ny tompo, haninona ny andany androny amin'izany izy. Tsy alao ny vebe voninahitra ry amin'ny toerana ry atsain'ny olona sy ny sisa rehetra dia alao ny Demasy ny fidiny voninahitra. Ry avako malala fantrika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa ny fitiavana voninahitra ka mahatonga azy miala amin'ny fanompona. Teo asoasona mandrakariva, teo mena voninahitra sy dokafana ary, te apetraka amin'ny toerana ohatra zao sy ny sisa rehetra. Demasy zany ry avako malala any amin'izao tontolo zao ary ry avako dia mitandrina isika fa ny fitiavam-boninahitra fantrika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, fantrika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ary io nahatonga fakapanahy efa nataon'i Jesosy. Fakapanahy natao tamin'i Jesosy, io fakapanahy nahazo ny Demasy io, fakapanahy ny vola. Ao fa dia teneno tonga mofo vato io, fakapanahy ny vola, fakapanahy ny sakafo, fakapanahy ny zelainy io, fakapanahy ny fahafinaretana io teneno io. Ao fa dia mandany ianao menjerany ambany any fa misy mitaty ianao ao mindreto amiko eto fa omeko anao zao rehetra fakapanahy ny fahafinaretana sy ny vola. Miandany ianao menjerany ambany any fa misy anjely asaky mitaty ianao ozatana matsain'i Jesosy. Dia be voninahitra ianao satria mioraka ny olona manao hoe iny eny Jesosy fa tena mahay manao fahagagana sanatria ohatry manao magia. Iny eny fa menjerany ambony any dia tsy manino. Zay fakapanahy ny Demasy.
fakapana voninahitra tsisaka ny Demasy tena zanaka tena olombelona de tsy tiany Demasy ny fanompona satria fanompony ny fanitretena ry havako zavatra takiny amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny fahafoizana takiny amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny fanitretena takiny amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny mpanompo tahaka ny mpandray fanasany toy tahaka ny dekona tahaka ny olona tahaka ny mpiano tahaka mpitora vavahana rehetra de takina amin'izany hoe fanafoana teny zany tahaka ny amin'ny Kristy tsy hoe mitady fahefanana mitady voninahitra zay tsy hita tao amin'ny apôstôly Paoly de lasy Demasy nandaony fanompona afaka malala ametra-panontaniana ary ianao Paoly venao amin'ny lafiny ara-panantina lazay mo venao naharitra tamin'ny fanompona na eo arany zavatsarotra na eo arany zava-manahirana ary rehefa maharitra amin'ny fanompona anao rehefa malala misy fotoana hatsapanao hoe tena irery anao ary misy fotoana ilaozan'ny olona ianao misy fotoana ny namanao mandao anao tratray aza manenjika anao tratray raha tsy azo ny akory zavatra tianao atongafana de matoky fa tehirizina ho any satroboninahitra ary sanatria kosa alay-panahy tahaka ny Demasy ianao hoe mitady angatsika mitady ho voataona n'izao tontolo izao mitady ho kivy eo ratrihan'ny zavatsarotra de izao mpanjino ny fiainana mandrakizay mpanjino ilay lalina ova-taninao de mandresy anao tapa-magnano afaka malala ngetsika hianatra manokana amin'ny lioka sy Marka Paoly manao hoe lioka ihany eto amiko Demasy nandao aho ilioka ihany sisa no eto amiko lioka dokoteran'ny Paoly mpitsabo ny Paoly zany lioka de lioka tsy nandao mihitsy zay le ataontsika hoe toetra mahatoky zay le tena namana afaka malala mivavaka anao mba hananamana tahaka ny lioka amin'ny fiainanao hoe na inona lalovanao de misy olona sain'ny tompo mampahery anao amin'ny fotoana rehetra Kreskamo iny nakany Galatia asana ny raha nasy tany Titusy nakany Dalmatia asany nakanesany any fa ilioka kosa de nijanonao mahatoky nitsabo ny apôstôly Paoly satria Paoly tsy de olona salama lafa mararirary matetika de nisy mpanompon'Andriamanitra dokoterany tsy nahafoy amin'ny Paoly fa niaraka tamin'ny Paoly nanatry maso fangiry firin'ny Paoly de mamparezanao rehefa ko malala mahatoky ny tompo fa rehefa mifikitra amin'ny tompo ianao de omen'ny tompo olona mpiara-miasa mahatoky aminao ho pampahiry ianao misy ny mandao misy ny miala misy ny miataka tahaka ny Demasy misy ny tsy maintsy mandeha noho ny asa fanompona hafa fa misy kosa ataon'ny tompo eo akaikinao ho pampahiry ianao de aza kivy ry avako amin'ny asa fanompona ity ary ny farany de i Marka nahoana no tenen'ny Paoly manoka ny Marka ry avako teneny manao hoe ento miaraka aminao Marka fa mahasoa ekevaketsika ny asan'ny apôstôly toko 10:20 ahitanao hoe naninona kay ny apôstôly Paoly ny teny an'io teny io asan'ny apôstôly toko 10:20 de andiny 7:30 Barnabasy sy Paoly no miresaka andiny 7:30 ary nifanditra mafy izy roa lahy ka nisaraka ary Barnabasy nitondra any Marka de niondrina nitsambana ka ny Kiprosy fa Paoly kosa nifidy any Silasy inona natonga an'izany andiny 9:30 nefa nataon'ny Paoly fa tsy tokony hoentina miaraka aminy Marka satria nandao azy tany Pamfili ka tsy niaraka taminy hoany amin'ny raharaha zany hoe Marka zany ke nampisaraka mihitsy any Barnabasy sy Paoly toko 10:20 Marka zay nanohatra filazantsara io nahitraona Marka de niady hevitra mihitsy i Barnabasy sy Paoly Barnabasy te hitondra Marka hoe alao entiny Marka de io Paoly manao hoe za tsy mitondra Marka fa Marka kanosa Marka tsy mampitoerana amin'ny finoana io andiny 9:30 hoe satria nandao azy tany Pamfili zany hoe nisy fotoany Marka nanaohatra ny Demasy
navelany marika rery tany mpamin'ny Filipoly. Dio Paoly manao hoe za tsy mitondra marika tsony fa velao marika ho any. Dio Barnabasy aloha izy hoentina fa Dio Paoly hoe za tsy mitondra ny marika fa anao Silasy noetiko. Dia nitoy ny tantara manao hoe dia Paoly kosa nifidy any Silasy 170 ary Barnabasy kosa no nitondra any marika. Dia amin'ity 1 efa eo ampavahaona ny fahafatesana zany ny apôstôly Paoly tena nafatra ny Timoty izy manao hoe eto miaraka aminao marika fa mahasoa ahy amin'ny fanompony izy. Zany hoe namela ny marika i Paoly. Tao aoriana io zavatra rehetra io dia efa niova mantsy marika. I marika niaraka tamin'ny Barnabasy, marika niaraka tamin'ny Petera, dia izao io eny fa efa niova marika. Tsy ilay marika nandositra tany mpamin'ny Fili namelan'ny Paoly irery intsony tahaka ny Demasy eto, fa marika vaovao. Dia hoy Paoly tamin'ny Timoty manao hoe mba eto makaty marika fa malahelo ny marika. Misy fotoana avako malala amin'ny mpanompon'Andriamanitra manao tahaka ny Demasy ihany miala amin'ny fanompony, fa izao rehefa malala manaova tahaka ny marika. Raha sendra nangatsika tahaka ny Demasy ianao dia manaova tahaka ny marika. Manaova tahaka ny marika hoe tena mbola mahasoa ianao. Raha tratry ny fizaham-toetra ianao tena ohatran'ny somakivy, ohatran'ny mpanataoko tena mba mitady vola kely aloha tamin'iny dia navelako nampadeferako ny mahadekonina ny mahalolona ny mahampitandrina ny mahampiandry any mahampandray ahy mahatompony ndraiky ny sampana ohatran'ny mpanavela kely no mba olombelona ny tafinofo dia mba nanao Demasy ny sanatriny zany. Zao rehefa malala fotoana fibebahany zao, fotoana fibebahany zao mbola mahasoa ny tompo ianao tahaka ny tenenany amin'ny marika io azakivy fa mety mandalo tahaka ny Demasy koa ny mpanompon'Andriamanitra. Fa zao rehefa malala aza mijanona ny Tesalonika ianao miverena indray, aza mijanona ny Tesalonika tahaka ny Demasy fa miverena indray tahaka ny marika tanterao ny fanomponao. Araka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe mahasoa ahy amin'ny fanompony izy. Misy anankiray zay manao hoe mbola ao angely toeranao hoe mbola ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny toeranao, mety ho nankatsitsika kely, mety ho kivikivy kely, mety mba azo ny fakapanahy kely tahaka ny Demasy teny na fakapanahy be. Zao ry afaka malala ny toeranao mbola ao tahaka ny tenin'ny Paoly tamin'ny marika manao hoe avy fa mbola mahasoa iaho amin'ny fanompony ianao. Afaka malala tena mbola mahasoa ny fanompona azakivy, aza miemitra, azakivy ny fahareseny zao hoe za ohatran'ny tsy tian'ny olona tsony azany, ohatran'ny taona rin'ny olona, ohatran'ny taona andaolona nge za tamin'iny, ohatran'ny navelako rera ingeranina tamin'iny. Dia zao rehefa malala tena mbola tiany ianao, mbola tian'Andriamanitra ianao, mbola miandry ianao ny fanompona, mbola miandry ianao ny mpiara-miasa aminao, mbola miandry ianao Paoly tahaka ny endrazan'ny Paoly any marika na nafara manokana ny Timoty manao hoe alohany hafatesako be zao eto ty loha i marika fa sady mamela azy aho satria efa namela nandositra izy tany mpamin'ny Fili fa eto ty amiko izy sady averiko aminy ny fanompona, averiko aminy ny fitokisana, averiko aminy fatiko izy, averiko aminy fatian'Andriamanitra izy hampahery azy aho. Afaka malala amin'izao fotoana ny volana aogositra izao mamaraparana ny lohahevitra mikasika ny fangifiriny martyra isika dia izao aza isan'izay Demasy miala amin'ny fanompona fa aoka hitoetra ho matoky tahaka ny apôstôly Paoly amin'ny fanompona, aoka ho toetra ho amin'ny fitiavanamana sy ny fahatokiny eo anatrihan'ny ady sarotra ho pampaherin'ny namana tahaka ny lioka ary azanatriana andalo fahaizan-toetra aoka hiverina ho amin'ny fanompona ho matoky tahaka ny marika. Ivavatsika riavako Tompo misotranao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, ndraindray tokoa ny mpanomponao Andriamanitra azo ny fakapanahy resy ny fizahn-toetra ary dia miala ny fanompona tahaka ny Demasy, mandao ny fanompona tahaka ny Demasy rehefa tojo zavatsarotra, rehefa tojo ny fahafinaretana izao tontolo izao, na ko mandao ny namana mpiara-miasa rehefa tojo zavatsarotra sy zava-manahira. Tompo atao amin'izay mpanomponao tsy akatahaka ny Demasy fa ataovo mahatoko tahaka ny Paoly, mahatanteraka ny azakazakay, mitahiry ny finoanay,
mibanjina ny satroboninahitra efa nampanantenanao anay dia voazonay ny fanompona. Tompo ampianariko zahay tahaka ny lioka ho tia ny mpiara-miasa aminay, anoana ny mpiara-miasa aminay, ifanampy ny mpiara-miasa aminay ao anatin'ny ady sarotra. Raha marary izy ireny ampahirezinay, raha kivy izy ireny ampahirezinay, raha ory izy ireny ampahirezinay, raha irery izy ireny ampahirezinay. Tompo indraindraiky nefa mety azony fizan-toetra tahaka ny marika dia ataovy miverina amin'ny fanompona mafana indray tahaka ny marika, fa mbola miandry anay ny fanompona, miandry anay ny toeranay, miandry anay ny ndraikitray. Dia indreto izay fiangonana tompo ampahirezo amin'ny asa fanompona, ataovy mahatoky tahaka ny Paoly, ataovy mendrika tahaka ny lioka, ary ataovy feno filebahana tahaka ny marika, mba ho maminay ny fanomponanao ary tsy ho kivy izay amin'izay rehetra lalovanay. Vavaka izay tompo ho an'ireo havanay marary ny tokantrano fanasitranana, ho an'ireo any amin'ny hopitaly sitrano, ho an'ireo izay rava asa mandalo fahasahiranana, mandalo zava-manaingana miseho amin'ny endrika maro iso karazany, aoka ho liokan'izy ireny rahay ho mpampahery azy, aoka ho tia motin'izy ireny rahay mpitondra namana, mpitraka sy ampifaly azy. Vavaka izay tompo ho an'ny tanindrazanay, misaotra manony amin'ny fiarovanao ny firenenay, fiarovanao ny vahoaka malagasy, fa na eo aza amin'ny valanaretina mangiry firy dia tsapanay kosa ny tanam-pitiavanao mitsotra, mihoatra noho ny fanafody, mihoatra noho ny fitaovana maro samihafa, miaro ny aim-pirenena, miaro ny ain'ny vahoaka. Misaotra tompo fa tia ny firenena ianao, fa ampianariko kosa zay tompo hitodika aminao hatrany. Misaotra fa lehibe noho ny fanafody ny fahasoavanao dia toy izao ny firenena ianao izany, vavaka zay ataonay izany, satria miheny vavaka ianao dia mety iza tompo hanondrotra ny firenenay, ary ataovy matahotra anao ny vahoaka malagasy, ny mpitondra, isam-batan'olona taony hitodika aminao Andriamanitra. Dia tononona aminay rehetra Jesosy ny fiadananao mpamaky vakina zao herinandro vaovao zao indray, amin'antsoko ity mpamonjy naovana izany vavaka izany, ary mbolanay le vavaka nampianaranao anay manao hoe rainay izay any an-danitra ho amasininy aniny anaranao. Amen. Ravako malala amin'ny herinan'io no misokatra ny fiangonana, amin'ny herinan'io zany dia manomboka misokatra ny fiangonana tsika ato Ambotantely. Ka dia amin'ny herinan'io aloha zany dia amin'ity herinandro ity zay dia anadio ny fiangonana isika, merina anadio tanteraka ny fiangonana indray, izy kenikely kely tsy maintsy mbola ho alamina. Dia amin'ny herinan'io zany dia miverina amin'ny laony ny fiangonana. Ny laony ny tiana resahana dia ny hoe arak'izay fetra fantatry ny fanjakana fa tokony ho tondrana ny raharaham-pirenena na ny fivoriana. Raha pitso moa zany anio ariva no rentsika mamarina kokoa ny anio ariva lahady io zany no rentsika ny fandaminana maro samihafa, ka manaraka ny Facebook any isika ara-pitaina amintsika amin'ny mpaneta-paritra ny fizotry ny fidirana fitaovavahana amin'ny alahady herinan'io. Zany dia fa miomana kosa isika amin'ny alahady herinan'io ry afaka malala. Dia zao ry afaka malala ny toe-posy ny toe-tsaina hoe tsika miatrika ny fitaovavahana amin'ny alahady herinan'io. Fitaovavahana manokana io, na ho 50 tsika miangona eo, na ho 100 tsika miangona eo, na ho 500 tsika miangona eo ry afaka malala, arakaraka an'izay fandaminana hapetraka ny alahady anio ariva zany. Dia zao fitaovavahana fisaorana an'Andriamanitra io ry afaka, fitaovavahana fisaorana an'Andriamanitra. Zay ry havan'io fitaovavahana ataontsika amin'ny alahady herinan'io io, ho fisaorana an'Andriamanitra, ho fiderana an'Andriamanitra. Narary ianao sitra hisaotra an'Andriamanitra tsika,
mety misy avanao tianao akaiky anao nandao atsika isotra n'andriamanitra isika tsy narary anao va tsy marikotra ritra zavatra rehetra isorana atsika n'andriamanitra ny zavatra rehetra no zany de ndetsika ry avako malala anomana ny fo mampanahtsika iara misotra n'andriamanitra amin'io alahady io dia ny fandaminana rehetra ry avako malala tahaka ny fanaotsika ihany de zao mitandronytsika amin'ny fahasalamana mitandronytsika amin'ny zavatra rehetra tahaka izay efa nataotsika ihany fa izao votoato ny fotoam-pavahana dio fisaorana de manasanao ary afako malala ho azo zay tena mbola ao anatin'ny fahosana tsy metsy ny afako malala ny miangona tsy mitsara ny tsy miangona ny tsy miangona tsy manameloka ny miangona fa izao sokafana ny fiangonana zay afaka amin'njy fotoam-pavahana ihany misaotra n'andriamanitra raha isina tanandrory afako malala tongava ho an'izay tsy afaka kosa satria misy ny tsy fahasalamana misy ny zavatra maro samihafa dia ampahiriziny ianao ry havako ny tompo anie ampiorinatsika amin'ny fanantenana sy ny fonatra ny havako de mifavaka anao ho tratro zany fotoan dehibe fisaoran'andriamanitra zany amin'ny alahaderin'io anokafatsika indray ny fiangonana mianarany Jesosy Kristy tompo izay nandresy ho antsika. Raisiny itahy anao ny tompoka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao ny tompoka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao ny tompoka omeny anao ny fiadanana aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesany ianao mandehana ny fifaliana. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.